resaka ny fampianarana ambony sika raha voatselakory zay ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no nanamafy ny tsy amoran'ireo daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana samihafa dia nanamafy izany ihany koa ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tsy miova ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Ireo mbola tsy niatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana ao aorian'ny adina antsoratra izany hoy ny fanazavana azo avy ao anivon'ny ministera. Voatazona ny 17 septambra hatramin'ny 20 septambra 2024 ny fanadinana baccalauréat amin'ny ity taona 2024 ity araka ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa miaraka tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Ny fanadinana baccalauréat 2024 dia atao eto amin'ny tany Republika Madagasikara ny alatsinainy fa 17 septambra ka hatramin'ny zoma fa 1 septambra 2024 ho an'ny baccalauréat Kapobeny sy ho an'ny fiodinana voalohany ho an'ny baccalauréat teknika na le ataontsika hoe première série, ary ny alatsinainy fa 14 septambra ka hatramin'ny fa 19 septambra 2024 ho an'ny fiodinana faharoa ho an'ny baccalauréat teknika. Araka izany dia mbola manana iray volana sy tapany eo isika menakavy isika mpianatra sy mpanabe indrindra hiomana amin'izany fanadinana izay efa-tsy evoka eto ihany fa io ny diplôma ambony voalohany hidirana eny amin'ny anjery manontolo. Koa ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia mankahery sy mampirisika antsika rehetra ratsa mangaika ny fanabeazana mba hiara-misala sy hiara-mientana amin'ny fanatosana izany fanadinana izany. Ny fanadinana ara-panatanjahantena dia hotontsaina ny 9 aogositra hatramin'ny 7 septambra 2024 izao. Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia manainga antsika rehetra tompona ndraikitra misahana ny fanadinana EPS bac any amin'ny draine izay mbola tsy nahavita izany mba hanatanteraka io fanadinana EPS io manomboka ny 9 août izao ka hatramin'ny 7 septambra 2024 izany hoe ao anatiny iray volana. Ny fandaminana sy ny lafiny ara-teknika dia ankinina amin'ireo mpanabe EPS isantsokady ziny avy ary hisy ny fiaraha-miasa sy fiaraha-misalahy amin'ireo ministera roa tonta MEN sy ny MESUPRES amin'ny fanatotosana izany. Ny fanadinana EPS BPC izay tsy mbola nahavita kosa dia ho totosaina aorian'ny fanadinana antsoratra. Amin'izao fotoan'izao dia efa mizotra avokoa ny fiomanana amin'ny fanadinana baccalauréat araka nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony. Anomboka ny fa 14 ny volana aogositra ny fandefasana ny taratasy fiantsoana ho an'ny mpiadina amin'ny fanadinana baccalauréat. Efa nommé président de jury chef de centre efa andray ny fiantsoana azy ny convocation mpianatra aparitaka manomboka 9 manomboka zany afaka tapabolana zany ka ny fanomanana ny fitaovana ny brouillon ny copie dia efa vonona ny centre d'examen efa vonona raha fitinina zany ny lafiny teknika dia efa vonona fa miandry ny fotoana amidiana ny fanadinana zany université n'Antananarivo. Raha ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony efa mandeha ihany koa ny famolavolana ny lazahadina amin'ny baccalauréat izay tontsaina ny 17 septambra hatramin'ny 20 septambra 2024.